manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy, manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy, ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Rankiary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Ampiraviravona lehibe tokoa no androsoana ato amin'ny toerana misy anao amin'izao fotoan'izao, amin'ny alalana izao fandarana izao, na amin'ny alalan'ny fahitalavitra, na amin'ny radio, na amin'ny réseaux sociaux, YouTube, Facebook, izay ahafahanao manaraka ity fandarana ity na eto Antananarivo moa na aty ampitan-dranomasina aty na ny ambanivohitra any, dia samy mandray fahasoavantsika mianakavy ao anatin'izao fampianarana izao. Ny tenin'Andriamanitra dia mitondra vahaolana eo amin'ny fiainantsika, ny tenin'Andriamanitra dia mitondra fahasalamana. Misy aminareo reo zao mety marary angambany manaraka an'ity fandarana ity, dia manana finoana ianao fa ao anatin'izao fotoana izay andraisanao izao fampianarana izao, dia ho amarin'ny tompo aminao le teny fikasana manao hoe nandefa ny teny koa mba hasitrana anao. Ny tenin'ny tompo zany zao ambara alefa izao dia metefa aminao, dia mitondra fanasitranana, mitondra filaminana amin'ny tokantrano, mitondra fahazavan-tsaina, misy zavatra fantatrao zany ary fantatrareo marina dia ny marina manafaka anareo tsy ao andevo. Ao anatin'ity fotoana ity dia isy fahasoavana be dia be ho raisinao, manasanao aritra hatramin'ny farany, ary iray fo iray saina ivavakantsika rehefa avy eo dia anaraka izao fandarana izao hiditra lalina ato amin'ny Rota Toko 7. Miarabanao pasteur Artina. Manona ny fiadanana tamanao pasteur Alvarez, dia miarabantsika mianakavy tompoko. Andao ivavakantsika amin'izao fotoan'izao raha metraka an'ity fotoana ity eo am-pelatana ny tompo. Raha eo dia misotranao satria manamarina ny teninao ianao. Zao mivolaza ny teninao manao hoe raha fantatrareo marina dia marina manafaka anareo tsy andevo. Ny teninao dia tahaka ny ranorana milatsaka amin'ny tany, tsy miverina foana amin'Andriamanitra raha tsy efambinina tamin'izay nandrana azy, ka dia ho taina manokana zany teny zany. Ny teny inaranay androany dia tondra fahalalana, fahatakarana, ampitombo ny ositra izay nomenao anay, tondra fanasitranana, tondra fanafahana. Misy tompo ao anatin'ity tokantrano ity amin'izao fotoana izao, na dia tsy hanao délivrance seto ary amin'izao fotoana izao, dia amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izay ambareto izao dia isy fanafahana, isy délivrance, isy fanasitranana, isy fahasoavana marobe tsy voatanisa raisinay amin'ny alalan'izao fandarana izao, amin'ny alalan'izao fandiniana tenin'Andriamanitra izao. Ka dia ho tahina fandrenesanay ny teny, ho tahina manokana izao fotoana iarahanay mianatra ny tenin'Andriamanitra manangana fiainana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lasitsika pasteur Rota Toko 7 andininy voalohany. Nangatany Rota any Boaza hitondra lolo azy araka ny hevitra natorin'ny Naomi. Dia hoy Naomi irafozany vavy taminy, tsy hitady zay tokantrano ahitanao fiadanana vao anaka mba ahasoanao, ary ankehitriny tsisy aniavantsika va Boaza tompony ankizy vavy izay niarahanao. Indro mikororoka vary ordia eo ampamilona izy ny oalina, gomandroa sy misoradilo ary miakanjoa, dia midina ny ampamilona, nefa aza tao fantatry raha lehilahy akory ianao raha tsy efa avy nihinana sy ny sotro izy. Ary rehefa mandry izy dia fantaro izay andriny ary midiraka songainy lamba eo tongony, dia mandry eo ianao ary olazainy aminao izay ataonao. Dia hoy izy taminy, eny fa ataoko izay rehetra lazainao amiko. Dia nidina tany ampamilona izy ka nanao araka izay rehetra nandidiny rafozany vavy azy. Ary rehefa avy nihinana sy ny sotro Boaza ka faly ny fony, dia nandeha andry teo amin'ny farany atotam-bary izy, fa nandeha nitsaitsaika kosa Rota, dia nanonga ny lamba teo atongony ka nandro teo
ary noho ny namatonalina dia taitra raha lehilahy ka niarina itsapa ary indro nisy vehivavinandry teo a-tongony de hoy izy iza moa zato ary kosa raha vehivavy Rota zatovavinao aho barakofolabanao zatovavinao fa havana mahafitra ianao de hoy izy ho tahinjevany ianao anaka fefanaonao sobe lafitra tamin'ny ataorina ianao nohony tamin'izay voalohany nohony tsy nanarahanao zatovo na ny malakelo na ny manakarena ko ankehitriny anaka aza matahotra ataoko aminao zay rehetra angatanao fa fantatry zay rehetra eto tanàna amin'ny fireneko fa vehivavy tsara ianao ary ankehitriny marina zany fa avitra mahavitra anao havana mahavitra anao nefa misy havana mahavitra kaikikaiky kokoa noho zao mitoera ihany atia ny olona ary efa maraina raha mitondra loloanao izy dia tsara zany ary izy koa noko hitondra loloanao fa raha tahiny kosa tsy anao zany izy dia hoentiko lolo ihany ianao raha velona koa Jehova mitoera ihany atia mandraparain'ny andro dia nandro teo tongony mandraparain'ny andro Rota ary ny foa raha mbola maizimaizina ilay mbola tsy ahitana tarehiny fa o raha lehilahy aza velo fantatr'olona fa tatia-pamilona raha vehivavy de kosa izy eto aty ny lamba hitafinao ka azony izy ary efa natao zany dia namatra vary or dia ineny famarana boaza ka nampitondrainy azy izany de lasa nakany an-tanàna boaza ary efa tonga tany amin'ny rafozam-bavy Rota dia honao nanahoana zay tany anaka de nambarany azy zay rehetra nataondra lehilahy taminy ary kosa izy ireto ny vary or dia ineny famarana reto dia nomeny ahy fa hoy izy tamiko aza mandeha tsy mitondra zavatra ho any amin'ny rafozanao vavy de hoy izy mitoera ihany anaka mandra-pahafantatrao zay tefandrarà fa tsy hijanona ray lehilahy fa votany an'io ihany ny raharaha pasteur ia zava-dehibe zay pasteur Alvarez ao anatin'ny ty volana jolay ty zany pasteur iray manontolo manomboka amin'ny fahin'ny volana jolay dia isy karazana séminaire goavana be izy io zay somary miavaka ihany séminaire entina hanomezana voninahitra an'Andriamanitra fotoam-bavaka manokana iantsona ny fanatrehan'Andriamanitra iantsona ny fanatrehan'Andriamanitra tsindriko tsara pasteur hoe iantsona ny fanatrehan'Andriamanitra mandritra ny ray volana eo no tsy hoe ray volana ihany akory izy io fa le séminaire no mandritra ny ray volana eo pasteur idirana ao anatin'le hoe ny herin'ny fahamasinana sy ny fanatrehan'Andriamanitra ny herin'ny fahamasinana sy ny fanatrehan'Andriamanitra hoe inona ny vokatra ny entin'ny fahamasinana eo amin'ny fiainan'ny olona iray sy ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona iray somary misy banga ihany pasteur ny fivavahantsika hatramin'izay na zavatra nataontsika teto ary tsy afiainany zany tsapa ihany hoe misy zavatra lesoka misy zavatra banga na marimarina kokoa angamba de hoe mizotra ho any amin'ny fitombona kokoa tsika mizotra ho any amin'ny fitombona raha tsorina de ohatrany hoe misy zavatra mbola nahataraiky atsika ary zay koa moa le fanomponan'ny tompo zay le fivavahana misy zavatra itombona miandalana manomboka eto fony émission tsika dia ifantoka misimisy kokoa amin'izay le atao hoe fanatrehan'Andriamanitra izay pasteur ity manko no zavatra namangin'Andriamanitra zany tatoato tena zavatra goavana be izy pasteur ny anisan'ny mahaliana na aliana atsika mahaliana mpitondra fivavahana mahaliana ny fiangonana de ny atongavan'ny olona mba hovovonjy azonao atongavan'ny olona mba hovovonjy zany hoe falitsika rehefa be da be ny olona tonga am-piangonana faly itsika rehefa mahazo valim-bavaka ny olona faly itsika rehefa misy olona maro be manatona an'Andriamanitra faly itsika rehefa misy olona midira an'Andriamanitra any ka mifantoka misimisy kokoa tsika tany amin'ny fomba mitombana ny olona ny fantoka misimisy kokoa tsika zany teo aloha tamin'ny fomba hoe ahoana ny tonga ny olona anatona an'Andriamanitra
anatona an'Andriamanitra ahoana ny tonga ny olona mba ho taitsy ifo ka anatona an'Andriamanitra zany anisan'ny émission naverimberitsika teto pasteur zany na tonga atsika nitona olona foana anatona an'Andriamanitra zao anefa ny révélation vaovao ndray pasteur révélation vaovao nomen'Andriamanitra dia ny hoe efa betsaka ihany zay fotoa natao an'ny olona izay fa manomboka eto tsika dia hitona an'Andriamanitra indray zany hoe ifantoka kokoa any amin'ny hoe ahoana ny azahoana ny fanatrehan'Andriamanitra ifantoka misimisy kokoa amin'ny hoe ahoana ny tonga an'Andriamanitra anatrika ny fotoam-bavaka ifantoka misimisy kokoa amin'ny hoe ahoana ny tonga an'Andriamanitra hitsofoka mivantana ao anatin'ny fiangonana mitsofoka mivantana ao anatin'ny fiangonana misy zavatra kely somary anankiroa samihafa zay ny zavatra nahaliana antsika zany teo aloha ary niazakazana dia nitoana olona ho an'i Jesosy fa amity indray mandeha ty dia hitona ny fanatrehan'Andriamanitra mihitsy azonao hitona an'Andriamanitra mihitsy sy fanatrehany ho ao anatin'ny fiangonana so matsy ny zavatra mahafinaritra pasteur tsara betsaka tsara raha ohatra hoe be da be ny olona tonga am-piangonana tsara raha misy olona amina rivo ny amanaly ny amanetsy ny tonga am-piangonana fa tsara lavitra na olona anankitelo ary ny am-piangonana na folo nefa Andriamanitra manatrika eo nanao manko mahaliana ny mpitondra fivavahana dia hoe marobe ny olona dia rehefa mifanontany dia nanao na fotoana to dia nafinaritra be olona be nafinaritra be fiderana nafinaritra ny tolotena nafinaritra fanontaniana mipetraka Andriamanitra ve tao sa tsy tao ny olona mety betraka ny olona mety tonga daholy ny bebe vola mety tonga daholy mety nisy ministre tonga tao mety nisy prime ministre mety nisy flo mety nisy olona ambony tonga tao fa Andriamanitra ve tao Andriamanitra ve nanatrika ny fotoana tao ka anisan'ny zavatra zay ho ampianarina pasteur Alvarez mandritra nyty volana jolay ity dia ny hoe ahoana ny tonga an'Andriamanitra hanatrika ny fotoam-bavaka ka na olona vitsikely ary neo tsy olana azonao lasa misy karazana révélation vaovao zany na principe vaovao hoe na jereva nge ny zava-dehibe nge pasteur na isy olona manapitrisany ary anatrika fotoam-bavaka ray nefa Andriamanitra tsy eo tsinona moa zany fa karazana ny olona ny fivavahan'ireo olona ireo zéro ny fivavahan'ireo olona ireo tsy tininina azonao tonga ao marary fa marary izy nitsofoka ao marary izy mivoaka ao tonga ao manana olana fa ohatran'ny fitakaram-pivavahana fotsiny fitakaram-pivavahana rehefa tsy ao Andriamanitra satria na ho fian'olona reo pasteur nge tsy afaka mamaha olan'ny olona pasteur ane ny mpitandrina ane pasteur tsy afaka hiditratsetra hoe nanan'olona tsotra 20 million ka iny fa ingampitandrina ny mamahany olana hoe tsy maintsy Andriamanitra ka ny zavatra kendrena zany tsy hoe ny olona ho tonga be da be fa ahoana ny atongava amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ao izay no ampianarina rehefa eo manko pasteur Alvarez lay fanatrehan'Andriamanitra teny 10 secondes monjany 10 secondes phrase anankiray 10 secondes dia efa afaka manova zavatra be da be eto amin'izao tontolo zao rehefa eo fanatrehan'Andriamanitra hoy Petera sy John Petera sy John mantsy an'le lehilahy nalemy tongotra tao mba vadiny tsara endrika lehilahy nalemy tongotra raha vao hitan'ny Petera sy John dia izy Petera sy John mantsy azy tsy manana volamena tsy manana vola fotsy homenanao zay anananay no mena ianao banjino izahay dia nijery azy tsara le lehilahy fa nanantena indray zavatra any fa hoy izy amin'ny anarany Jesosy avy any Nazareta mitsangatsangana 10 secondes zany phrase zany amin'ny anarany Jesosy avy any Nazareta mitsangatsangana niaraka tamin'izay tonga dia nitsangana lemalemy rehefa eo fanatrehan'Andriamanitra pasteur tsy mila resaka lavabe zany fa misy zavatra tsy maintsy misy zavatra mitranga ao tsy maintsy misy zavatra mitranga ao
hoy elipa aminany teo anatrehan'ny aba-mpanjakan'ny Israely teo anatrehan'ny aba-mpanjakan'ny Israely raha tsy araka ny teniko dia tsy misy ranonorana ilatsaka amin'ny tany raha tsy araka ny teniko elipa aminany teny 5 sekondra zany raha tsy araka ny teniko dia tsy milatsaka ny ranonorana 5 sekondra zany fa tonga dia zay teny 5 sekondra zay fa nampiantona ny ranonorana nampiantona ny lanitra nandritry ny teny taona sy tapany tiako tenena hoe rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy maintsy misy zavatra mitsanga ao anatina fiangonana. Anisan'ny zavatra okendrena mako pasteur zany atoato teny hoe ary anovana défi mihitsy dia ireny resaky ny olona sasatsasany hoe ny fivavahana famitamba-oka ny fivavahana tsisy vokany ny fivavahana tsy hita zay marina fa tena hotsapaitsika pasteur amin'ity indray mandeha ity ny cancer hoe sitrana ny cancer ary maina eny eo mipotsaka ny fibrome ary mipotsaka eny eo miodina ny zazakely hoe tsy valana ao anatin'ny kiboka mila hodidina eny eo miodina dia tsy maintsy misy zavatra mahagaga ary misaotra ny tompo tao anatin'ny ray volana mako zay pasteur efa niteneniko teto moa zay zavatra hoe niezaka aby mihitsy tao anatin'ny ray volana zay nampiena ny fifandraisako aman'olona teo amin'ny ray volana 2 volana teo fa nampitombo ny fifandraisana amin'Andriamanitra zany hoe niezaka na ny telefôna aza nanomboka ny coupé na ny rehetrarehetra fa dia mitokana tena mitokana fa hitanao misy fiatraikany hatrany anaty poketran'ny olona io pasteur misy fiatraikany any anatin'ny poketran'ny olona hitanao zany ao anatin'ny toeram-pivavahana hoe manomboka misy fanatrehan'Andriamanitra amina dimension supérieure amina dimension ambonimbony hatrany ary ny mpino manasika an'ilay fotoana tena tsapanao mihitsy hoe misy karazana atmosfera vaovao rivo vaovao mitsoka ao anatin'ilay fanatrehan'Andriamanitra ary izay no zavatra hokendrena hoe tsy hitedavatsika zay afalin'ny olona sy anetanetana ny olona fa hitedavatsika ny fomba anetanetana an'Andriamanitra hidirany atsehatra ao anatin'ny fotoam-bavaka pasteur Andrenirina Alvarez. Mazava dia mazava zay hoe herin'ny fahamasinana sy ny fanatrehan'Andriamanitra izay pasteur fa itoty kely ato amin'ity Rota toko fahatelo ty zay mifampitohy amin'izay resaka izay ihany navarina le farany hitatsainy ity Anao ity pasteur Anao zay efa fantatsika moa tantara hoe raha fitiana kely dia hoe nananjanaka amin'ny rahalahy izy dia niaraka tamin'ny vadiny niala tao a Jerosalema nakany amin'ny tany Moaba dia rehefa nakany tany Moaba ry zareo nidina tany amin'ny tany Moaba dia maty tany zanandreo lahy maty tany koa le vadiny zanandreo lahy maty tany efa dia efa nanambady efa nakavady anankiroa Orpa ndray dia Rota ndray Orpa moa zany dia tsy nety nanaraka ny Rota intsony niverina taty Jerosalema tsy nety nanaraka ny Anao intsony fa i Rota no nanaraka ny Anao dia tonga ry Rota zany rehefa tonga aty tany Jerosalema zany zareo dia ny Rota zany Anao moa zany efa tsy mananjanaka tsofa dia ty vinanto vaviny ty zany no nataony zanaka tao an-trano tao dia nomeny torohevitra zany ty vehivavy ty izy ty moa zany dia mbola tanora vehivavy mbola tanora ihany na dia efa maty vady azy mbola tanora na dia maty vady azy dia zao ay zany Andriamanitra efa nanomana zay le fanatrehan'ny tompo zay pasteur zay le herin'ny fahamasinana zay hoe ianao zany rehefa manana ny fanatrehan'ny tompo miaraka aminao any amin'ny toerana zay misy anao any dia Andriamanitra no mandamina ny zavatra rehetrarehetra na dia tolotsaina tsy dia manahoana aza le tolotsaina pasteur na dia hevitra tsy dia manahoana loatra aza le hevitra rehefa miaraka amin'izay fanatrehan'ny tompo zay sy herin'Andriamanitra zay dia mety foana le izy pasteur rehefa miaraka amin'ny fanahy masina le izy zay le ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny teny amin'ny azo fijaliana ozy dia fahadalana ho an'izay very fa herin'Andriamanitra kosa amin'izay mino misy zavatra izay torohevitra ndray taon'Andriamanitra pasteur ohatra tsy mampino zany ohatra Jesosy ohatra namonjy an'le Maria azy tao akana tamin'ny Jaona toko 2 dia hoe lany divay zay le problème ao dia nitorohevitra amin'i Jesosy dia hoe rehefa nitaraina zany ny olony ny mpanompo sy Maria tamin'izay fotoana zay hoe lany divay dia Jesosy moa niteny hoe mbola tsy tonga ny fotoako dia Maria niteny tamin'ny mpanompo hoe ataovy zay sy nataonareo dia Jesosy niteny manao hoe raha lany ary ny divay dia tivozony rano
ohatrany hafahafa ihany le zany paster fangamo rano milana eto fa tsy divay so de afa baraky eto fotrany hafahafa le hevitra fa rehefa eo le fanatrehan'ny tompo de mety foana le izy paster mety foana le hevitra rehefa miaraka amin'ny fanahy masina efa eo ny tompo a ninina hevitra teny mipoitra eo de raha vao amin'andriamanitra tokoa le hevitra de na ohatrany hafahafa zafidianao le hevitra de mety ihany ity de jesosy moa tam'izay fotoan'izay rehefa nyteny hoe tomle rano a de tovozy de araroany amin'ny mpamonjy mariazy de rehefa nitovozona le rano nararaka de gaga be ny mpanompo hoe to lasa divay zany ary ny olona atao ampisotrona moa dia lasa ny teny manao hoe ankehitriny de mitahiry divay tsara ianao nefa tsy fantany fa rano mangatsika ane io zavatra ny sotrony io a fa no mierin'andriamanitra ny herin'ny famasinan'ny tompo ny herin'ny fanatrehan'ny tompo teo a lasa ny valy olana valy problema ary tsisy fahafambaraka teo de tahaka zay koa tam'ty toeranyity to hevitra menty nao am'ty paster de hoe ndany anao makany amin'ny boaza rehefa avy misotro sy mihinana iny izy amin'ny arivariva de zavatra toko anao izy de zao mandroy anao a andiny fatelo rota toko fatelo andiny fatelo de mandro sy misoro diloila ary miakanjoa de midinany ampamilona zany hoe nandeha mangingina ta zany rota tsy le izy le vorokotsay be iny paster tsy izy le maimpotaka be iny tsy izy le namampiseho fanitrana iny de koa mako misy karazan'olona paster rehefa mandalo problema de asehony amin'ny sy fihetsika ty velany mihitsy hoe mandalo problema izy amin'ny alalan'ny akanjony tsy mivaky loha amin'ny alalan'ny fitafiny fa eto de nitenenina mihitsy hoe ndany ianao mandro a de manaova manimanitra de manaova akanjo madiodio a makanjo mametimety a de dala makany amin'ny raha lehilahy dala jereo zay toerana misy anazy de lazao fa avitra mahavitra anao izy avana mahavitra anao izy dia nitaterahan'ny rota le hevitra ary dia naomby le hevitra paster sarotra le hevitra fa naomby le izy a rehefa teo ny tompo ka zay mazava-dehibe an'le manaraka ny tompo paster dredray misy hevitra men'ny tomponao hoe za ve de mety za ve de tsy mety nisy fidorana vavabela taka zao paster tamin'ny sabosy teo a tovolahy kely 9 taona izy tsy haiko na 9 taona moa le tovolahy io na 9 taona eo taona zany mbola tanora de tanora fa ny problème-n'io tovolahy io de zao paster nanana fekinan-do tamin'ny zava-mahadomelona rongony foka rongony a de zao mihitsy le fomba fiteniny azy tonga de le phrase mihitsy hoe le tia mirevy zany izy tia mirevirevy miaraka amin'ny tovolahy namany ka re rehefa mety karazana ditra de nataony zavatra mba tiany zany paster rehefa me mozika izy de reny arda roka be reny de ohatrany hoe sady mifoka rongony a miaina anatin'le tontolo ny arda roka no misy fekinan-do mihitsy zany am'le zava-mahadomelona de io reo zavatra io nefa feniny amin'ny mamany a de efa niezaka niala ihany raha lahy tatarina rehefa nahita hoe tena tsy mety raha ka ty zavatra ataoko tya niezaka niala ihany izy de sady mana fitiavana mijeren'ireny film mamofady reny izy pornographie reny zany film mba tiany zany reny ohatrany hoe lasa ohatrany hoe de mitia mijery film horreur de zany ny fiainan'ity tovolahy ty ary mieritreritra izy hoe ao anatiny zany no ahitany fiainana hoe anatin'zany no ahitany fahasambarana fa rehefa tonga le fanatrehan'ny tompo rehefa nanakitra fotoam-bavaka izy indray andro hoe ndo mbo tsapaika ohatry zany-bavaka zany de ireo zavatra fikinan-do fa zaran-dratsy zava-mahadomelona ira zava-mofady reo de zao tao anatin'ny fotoana foy de foy a rehefa nanakitra le fotoam-bavaka izy paster de namangy azy manokana ny tompo zay mazava-dehibe amin'ny fanatrehan'ny tompo tonga namontsy fotoam-bavaka izy teo amin'ny fanatrehan'ny tompo paster ary fotoana fotaorinan'zay niala nyrongony niala fitiavana zava-mahadomelona fikinan-do amin'ny zava-mahadomelona zany miakin-do amin'ny zava-mahadomelona zany paster tsy vitany hoe tsy mifoka ianao de tsy maninona fa zany hoe miakin-do zany de hoe raha vao tsy mifoka le olona zany a le rongony de lasa misy fetrakeny amin'ny vatany sy amin'ny sainy izy ohatrany hoe lasotro ny adaladala le olona fa nagaga ny ty rahalahy ty zany rehefa hoe teo am'le fanatrehan'ny tompo a teo am'le herin'andriamanitra de zao tonga de afaka le izy paster nisy hery tonga atao anatiny ary tsisy fetrikany tamin'ny fahasalamany le fahafany vomaika ary izy salama be tonga de afaka gaga be ao izy izy fa adiniko le mifoka ziara izy ary asa tsy tiako tsony izy le filma le hira arda loka be reny le filma horreur sy le zavatra mamofaty moa de niala ho azy ny fitiavana an'le izy lasa nisy zavatra tonga atao anatiny tao paster nisy fahasoavana tonga atao anatiny tao a de lasa miantoroteny lasa tiany a lasa tsy teanao an'le ratsy fanao ntsony izy a fa niova tanteraka vokatry le fanatrehan'ny tompo teo am'le toerana zay nivavahany tena
misy zavatra be de be miova pasteur ao anatin'ny fotoana foy araka milazainao tsy mandry fotoana ela be hoe mivavaka ny heritaona sy tapany le olona zay vao niova fa tao anatin'ny fotoana foy pasteur tao anatina teny akiremonja tao anatina hira tsy haiko misy zavatra nao anaty le fanatrehany tompoko pasteur rehefa anatin'ny trano fivavahana de zao tsy hoe any amin'ny vavaka foty izy manatrika izy any amin'ny vavaka manatrika izy any amin'ny fanatitra manatrika izy any amin'ny faminaniana manatrika izy any amin'ny fijoroana vavombelona manatrika izy natrany amin'ny filazodrany farany rehefa hoe manatrika ny tompo pasteur de tena manatrika ary zay fanatrehany tompo zay a raha misy olona hoe may manarotra mandray zay fanatrehany tompo zay de misy zavatra miova mila may manarotra ianao mandray mangetaheta mandray zay fanatrehany tompo zay mandray le hevitr'Andriamanitra mandray le ten'Andriamanitra pasteur marina zany pasteur Alvarez ary mbola tsindriky foana hoe anisan'ny zavaraterina hoe narana de le hoe fahamasinana manahoana no takin'Andriamanitra atonga ny fanatrehan'Andriamanitra eo amina toerana anankiray fahamasinana manao ahoana zao manko volazam-baiboly zay tsy manam-pahamasinana tsy ahitany tompo zay tsy manam-pahamasinana tsy ahitany tompo ka fahamasinana manahoana io fahamasinana io mba hitarina mahery vaika izay fanatrehany tompo ny fanatrehany tompo pasteur Alvarez dia mitovy amina jiro anankiray mitovy amina jiro anankiray ny jiro io a de misy hoe 5 watt 10 watt 20 watt ny tanjany zany puissance an'izy misy 100 watt misy 1000 watt misy 10 000 watt mety misy 100 000 watt ny fahazavana lehibe indrindra eto ambonin'ny tany de ny fahazavan'ny masoandro zay tsy hitana hoe firy watt ny anazavana azy fa tena ny masoandro no mazava-be indrindra tahaka ny jiro misy ny labogie misy ny jiro pétrole misy ny jiro électrique azonao tahaka ny jiro na tomobile io misy ny veilleuse de misy ny code misy ny phare misy ny anti-brouillard ohatra zay io fanatrehan'Andriamanitra io zany hoe misy karazana toeram-pivavahana toeram-piangonana misy fanatrehan'Andriamanitra ihany le izy fa veilleuse veilleuse manary eo misy karazana toeram-pivavahana fa misy jiro ihany fa jiro pétrole eo ihany zany le fahazavan'Andriamanitra fa kely eo ihany le fahazavan'Andriamanitra fa jiro labogie asa raha mazava za fampianarana zany zany hoe misy fahazavana matsapa ihany le olona misy fanatrehan'Andriamanitra io fiangonana rehetrarehetra io pasteur de misy fanatrehan'Andriamanitra daholo misy fanatrehana tsy afaka ilaza mihitsy tsika hoe ny fiangonana ry ihany misy fanatrehany tompo de aty tsy misy fa misy fanatrehan'Andriamanitra daholo fa ny ansasany la anjiro manetona ny ansasany jiro pétrole ny ansasany le fanatrehan'Andriamanitra anatin'le toeram-pivavahana misy any fa mitsolopolopy de izany ny mahatonga an'le hoe azavaiko tsara aminao hoe misy olona marary no entona tany amina toeram-pivavahana anankiray de tsy sitrana no netona tany amina toeram-pivavahana hafa nefa izy de sitrana fa maninona nefa samy toeram-pivavahana mitovy zao ihany Andriamanitra mitovy zao lay herin'ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'lay toerana ny samy hafa pasteur lay herin'ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'le toerana ny samy hafa misy ohatra fiangonana rehetra misy fanasitranana daholy fa ity ny mahavarina ao amina toeram-pivavahana sasany mety aretina andro ihany ny sitrany mety areti-kibo kely le nidirany rivotra reny ihany ny sitrany fa ny akoatr'izay tsy sitrany fa misy toeram-pivavahana hitanao a zay aretina tonga na aretina andro na mbala velona na devoly matanjaka be reny na tromba ratsy na aretim-bavony 5 ambin'ny 10 taona na olona malemy na olona jambo na olona ao anatina tena
mahavarina fa vo tafiditra am'le toerana tonga de afaka question na resaka ierin'andriamanitra zany pasteur resaka fanatrihan'andriamanitra izany rehefa kely ny fanatrihan'andriamanitra ao amina toerana anankiray de kely koa ny zavatra mety hitranga ao arakaraky ny ekaran'lay atao hoe degré na le fanatrihan'andriamanitra la herin'le azavan'ny fanatrihan'andriamanitra no zavatra possible hitranga ao anatin'ny fiangonana rehefa any amina faratapony ny fanatrihan'andriamanitra de faratapony fahagagana mitranga eo pasteur izany zany ny zavatra anankiray izay anisany otran-dratsika atoato mbola veriko any pasteur tsy any am'le hoe ho maro be ny olona tonga ao afaka tonga ny olona reo tonga rehefa tsy ho avy izy aloha koa tsy ho avy zay tonga tsy antso zany zao ny resaka pasteur tsy any am'le resaka tambatambazana misy fotoana mako pasteur atsika eto manentana foana tongava mana tena hitanao ahoana moa zay ny hoe ana tena hitanao de raha tsy tonga moa zany anao de hoana diso fanatenana zany zay atram'zay zany tsy hoe tongava raha mbavy tongava raha tsy vaitso zany zao zavatra kendrena pasteur fa ny kendrena de ny hoe tongava ianao jesosy anatrika nyty fotoana ity misy zavatra mila miova ao zao ny teneniko tamina kamisy toa tena misamafy tanjombato ambany atsimo io zany mantsy alaina mbavy anankiray na ianao rery azy de afaka ho tonga fitahina ho an'ty fiangonana ty madama anankiray zay izy de niteniko na ianao rery azy olona anankiray ihany pasteur alvarez de afaka manova zavatra be da be raha iverenako ty tantarany Rota ity pasteur i Rota nge de nisy fanapaha-kevitra ngiza be tino raisy ny tao atao amin'ny Rota toko voalohany nge vakio hoe andininy fa 5 sy 4 zao mivakiny aroa izy indro ny raha vavinao lasa nodo any amin'ny fireneny sy ny andriamaniny ka mba miverena ianao koa anaraka ny raha vavinao fa Rota aza maniry ay andao sy ala amin'ny fanarananao fa zay aleanao no aleako ary zay toeranao ny toerako ny firenenao no fireneko ary ny andriamanitro no andriamanitro zay i Rota de vehivavy moabitra azonao voavavy moabitra zany tsy zanak'Israely zany moabitra zany aza firenena voaozina mihitsy zany firenena voaozina zany moabita zany manana ny andriamaniny ireo manana ny fanompo-tsampony reo ny andriamanitra tompony ireo moabita ireo araky ny tantarany menao teo hoe i Rota de maty vady izy sy ny rafozany sisa de ny rafozany teny taminy hoe ndany anao miverina any amin'ny firenenao aleo entiko zany samy reny ny problème mako fa andany anao miverina fa i Rota tsy nanaiky fa zao mifanaozy izy ny rafozany ndany anao manaraka ny ravavinao manompo ny andriamanitra reo manompo ny firenenareo ndany anao fa ozy izy Rota non anaraka anao anaiza misy anao zay aleanao no aleako zay itoeranao ny toerako ny firenenao fireneko ary ny andriamanitrao no andriamanitra fanapaha-kevitra any pasteur tena ny andriamanitrao no andriamanitra jerenao misy fanapaha-kevitra lalina zany ny dirany Rota tao hoe anaraka ny andriamanitrinao misy izy moa ny andriamanitrinao ny Jehova andriamanitra anaraka ny andriamanitrinao zany hoe misy zavatra nafoiny be da be tao satria rehefa manaraka ny Jehova andriamanitra zany ianao pasteur de tsy mitovy an'lay andriamanitry ny izy ty Rota taloha mety hoe miravaka sampy miravaka ariny ty mifatipatotra sampy fatipatotra ody ratsy non misy zavatra najanony tao de nitsofoka tamina tontolona fahamasinana izy raha anaraka ny Jehova andriamanitra zany ianao tsy maintsy misy tontolo hidiranao manokana mihitsy hoe inona ny fipetra takiny Jehova andriamanitra zay no tonga zay tena hoe ny andriamanitra ao ny andriamanitra zany hoe tapa-kevitra izy pasteur Alvarez tapa-kevitra izy pasteur Alvarez hitsofoka ho amina dingana ho amina fahamasinana misimisy kokoa eo anatren'andriamanitra eo mako no itsika kristiana zany ny pasteur tena misy fantanina be da be mipetraka
ary mahatonga ny kristianina tsy de tena afaka loatra tsy tena afaka jereo nge pasteur Alvarez misy zavatra kely hoazavako kely ty ny fipetraky ny mahandriamanitra n'andriamanitra any amin'ny faratapony andriamanitra any amin'ny lanitry ny lanitra ny toerana misy azy ny lanitra ozy izy Jehova ny seza fiandrianako ary ny tany fitoeran-tongotra Jehova andriamanitra de mipetraka any amin'ny lanitry ny lanitra fa eto amin'ity atmosfera iaitrantsika ty kosa de misy an'le hoe mpanjaka an'izao fahamasinana zao de fanaratsy aiza ozy izy eny amin'ny rivotra fanaratsy aiza tsara pasteur eny amin'ny rivotra zany hoe pasteur eo amin'ny abakabaka misy atsika ty atmosfera atsika ty de misy karazana andriamanitra be da be miady eo filazana azy anaty filian'ny fisianato eny amin'ny lanitra misy pasteur eny amin'ny lanitra eny amin'ny lanitra zany misy lanitra zany lanitra io zany io lanitra io le abakabaka hitantsika io eo amin'ny any io fa misy an'andriamanitra manko ny lanitry ny lanitra zany hoe tsy abakabaka hitantsika io ny misy an'i Jehova andriamanitra fa mbola misy lanitra any amin'ny faratapony fa io abakabaka lanitra fotsifotsy hitantsika io misy fanahy be da be miasa misy fanahy be da be miasa eny ny andriamanitry ny Egyptianina eny amin'ny atmosfera eny andriamanitry ny Egyptianina eny ny andriamanitry ny repano mazinoara ireo eny daholo ny andriamanitry en'le mpilalao biby lava ireny miasa eny daholo eny ry andriamanitry Osino ny andriamanitry Osino dragon tsy reny le hitantsika dragon be reny de reny ry Bouddha tsy eo amin'ny abakabaka io daholo reny zany ny andriamanitry ny Indo ny andriamanitry ny Indiana ny Karana eny amin'ny abakabaka eny tolo daholo ny andriamanitry ny rehetrarehetra zany de etiny daholo eny amin'ny abakabaka ny andriamanitra malagasy ny andriamanitra malagasy tsika malagasy manko nanana ny andriamanitsika rakoto maditra rykalanoro izy daholo reny le andriamanitra tompotompony malagasy le amina fanifanipotra ampireny reny zany andriamanitra eny amin'ny abakabaka eny daholo reny azanao de feno andriamanitra zany amin'ny abakabaka eny ka zao zavatra mitranga pasteur Alvarez inona moa no mahatonga ny malagasy mahantry azavaiko tsara ty inona no mahatonga ny malagasy sahirana ary mahantra tsotra be izy pasteur Alvarez ny mahatonga antsika mahantra ary sahirana de ny andriamanitrytsika ny kely indrindra jereo nge pasteur ny sinoa raha vao tonga eto amintsika andro vitsivitsy volana vitsivitsy taodrina vitsivitsy tonga eto amintsika izy efa milliardaire daholo ry karany reny raha vao tonga eto amintsika ao anatina fotoana fo izy efa any ampelatana ny milliard ny vazaha rehefa tonga eto amintsika ety ampelatana ny milliard raha vao tonga eto andro vitsivitsy izy hatramin'ireo afrikanina ireo tonga eto satria tadidio tsara fa ireo vahiny reo rehefa tonga eto hatramin'ireo karazana franc-maçon reny fotoana fo izy neto fa tonga izy de manankareny anatin'ny fotoana fo reo zany de manana ny andriamanina azavaiko tsara zay pasteur Alvarez ny sinoa rehefa tonga eto de tsy mivolany fotsiny ny etiny eto tsy ny miliarany tsy mivolany fotsiny miaraka amin'ny andriamanina izy raha tonga eto mba hiady ny andriamanitsika ireo indianina ireo rehefa tonga eto Sri Lanka reny rehefa tonga eto tsy izy vatatenany fotsiny sy ny fampiasam-bolany miaraka amin'ny andriamanina reo Europiana reo rehefa tonga eto miaraka amin'ny andriamanina miaraka amin'ireny le esprit-na franc-maçonnerie reny ny sinoa rehefa tonga eto miaraka amin'ny dragona ny afrikanina rehefa tonga eto miaraka amin'ny andriamanina ny atsika hoe ody gasy kely ny atsika ny tena andriamanitra kely ody gasy kely ry anjamy manalina de le ry akazo manga ery de miakara tendrabotra kely ry ambomanga kely ery ambomanga de reny ny andriamanitra de miady zany reo andriamanitra eo ambony eo amin'ny abakabaka io zany azony pasteur de zany mahatonga atsika hoe itsika zany mba manao ody mba manao ody le gasy kely de le ody kely tsy makaiza kely de jereo ngefa tsika na milala ody gasy ara mahantra foana azanao satria ny an'ny sinoa matanjaka ny andriamanitra entiny miaraka amin'ny eto ny an'ireo vahiny rehetrarehetra matanjaka ny andriamanina miaraka eto de zany mahatonga ny resy ny andriamanitra tsika ka i Rota de ny safidy ny ala tamin'ny andriamanitry ny fireneny
fa nitsofoka tao am'le Jehova Andriamanitra. Alleluia. Niala tao am'le Andriamanitry ny Moabita izy. Zany na tonga zay ny tena hoe ny Andriamanitra ao izy ninonako? No Andriamanitra. No Andriamanitra. Nialany ny Andriamanitra ny fireneny fa nitsofoka izy tao amin'ny Andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany. Satria ny Andriamanitra le mpanao ny lanitra sy ny tany io pasteur Alvarez tsy eo amin'ny atmosfera, izy tsy eo amin'le hoe fanaratsy eny amin'ny rivotra tsy le ao amin'ny rivotra izy fa izy any amin'ny lanitra ny lanitra. Azonao? Izy any amin'ny lanitra ny lanitra. Zavatra anankiray zany pasteur, raha tiatsika kristianina pino. Malahelo tsika ndraindray hoe lasa ny vahiny ny arenanay hoe lasa ny vahiny ny arenantsika hoe lasa ny zao hoe angoron'ny olona amin'ny arenan'ny malagasy normal zany. Normal be zany. Satria ireny vahiny ireny raha tonga eto mbola veriko ihany, tsy ny volany fotsiny miaraka amin'ny eto. Tsy tanapolo izy tonga eto fa miaraka amin'ny Andriamanitra. Ka raha tianao ny amerina atonga avy ny fandraisena mihezinezina dia tsy maintsy mitsofoka ao amin'le Jehova Andriamanitra ianao. Ao amin'ny Jesosy Kristy tompo ianao, any amin'ny faratapony. Afahanao mandresy an'ireo Andriamanitra ao amin'ny abakabaka. Averiko tsara pasteur, afahanao mandresy amin'ireo Andriamanitra aiza hoe eo amin'ny abakabaka eo. Tsisy fomba andresenao ny Andriamanitra ny sinoa dragona zany. Sy ireo Andriamanitra izy rehetrarehetra ny bodasy ny sisy zany raha tsy miakatra ary amin'le Jehova Andriamanitra faratapony ariana. Zay no tonga ny Rota ny teny manao hoe ny Andriamanitra ao ronomy no Andriamanitra, zany hoe ho ajanoko ny Andriamanitra teo aloha fa anaraka ny Andriamanitra ao. Ka io mila ianarana. Ahoana rehefa manompo an'i Jehova Andriamanitra. Ary zany hoe mahatonga ny fivavahana kristianina rehetrarehetra ohatra ny pokaty. Miezan'ny olona fotsiny tsika mitsofoka ny am-piangonana. Miezan'ny olona fotsiny. Sozy izy ny olona sy. Ary zany ingany mahatonga be da be ny pasteur amin'ireo le vahiny reo manambany ny mpiasa malagasy. Le mpiasa malagasy zany le mba hoe mafana fo hoe mba décone na mpiandry dia mba andeha hivavaka dia ozy izy ireo vahiny reo mampiasa azy. Fivavahanareo anie tsy hinanakaniny, tsy mamevola io koa no andaninareo fotoany. Sanyreo mihitsy manabatibaty sy manambanimbany. Satria tokoa mitsofoka ny am-piangonana antsika fa tsisy ninona. Satria nahoana pasteur? Tsotra le antony. Mitsofoka am-piangonana antsika fa le fanatrehan'Andriamanitra ambany. Azonao, le fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana iva kely ary ambany ary any ka tsisy ninina mitranga. Normalement nge pasteur tsy tokony sinoa zany ny anandevo atsika. Tsy tokony sinoa zany ny anambany atsika sy ampiasa atsika eto amin'ny tantsika. Eto amin'ny tantsika. Tsy ireo vahiny andianina ireo e. Mialatsina tsy te-tena ileo karana fa atoka indiana satria am'izay izy mbola firenena hafa fa misy karana manko efa mba tera-tany malagasy. Azonao? Tsy tokony olona vahiny avany ny ampiasa atsika eto amin'ny tantsika ka anandevo atsika eto. Fa vitan'ny olona manambany atsika satria le fivavahantsika tsy iserana. Satria le fantsika mba mivavaka ihany. Miditra am-piangonana fa le ao anatin'ny fiangonantsika zany ambany lerin'Andriamanitra. Fa maninona no ambany? Satria izay no mahatonga na hoe mila ianarana. Le hoe rehefa manatrika an'Andriamanitra amin'ny fahamasinana dia ahoana ny fomba hiatrehana an'Andriamanitra pasteur. Le zany tsy hoe manarakaraka an' Jesosy fotsiny, tsy hoe mivavabavaka amin'ny Jehova Andriamanitra fotsiny, fa misy zavatra ianaranao zany pasteur hoe rehefa manatrika an'Andriamanitra amin'ny fahamasinana ahoana ny ataoko mba hisy fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika. Tsy indriko tsara pasteur Alvarez. Hisy fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika. Hisy inona hoe fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika. Zany hoe tsy hoe manatrika fotsiny Andriamanitra dia aminary amin'ny 10 watts na 20 watts na 50 watts. Fa manazika Andriamanitra any amin'ny 10 000 watts, 100 000 mégawatts, 100 000 mégawatts ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Amen. Any amina tanjaka faratapony ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana dia ho reso azy ireo Andriamanitra izy rehetra eto amin'ny firenena eto. Fa io pasteur zany izy amantsy anao misy karazana domination spirituelle eto amin'ny firenena. Zany no mahatonga ny kristianina jerenao tsy mety mahazo mercure mihitsy. Jerena nge misy ihany misy mirehare mihitsy hoe nahazo mercure rouge hono, nahazo mercure vert, nahazo mercure noir, nahazo azolitre. Fa jereo fa tsy maheno zany ianao olona mpiandry, mpanao délivrance pino, mpanompon'Andriamanitra lehibe ka azo mercure.
satria ny ady am'le io resaka rena kibony tany io ady amina fanaka de jerenao tsara fa rehefa le hitrandraka rena kibony tany hoe mercure vatsoa manao sorona ny devoly manao sorona mandatsadra azanao manao sorona omby de ary zany daholo reny le olona mpitrandraky reny zay ozy izy le mpitrandraky reny tsy akany vato raha tsy manao sorona nareo manao sorona ho an'le andriamanitra izy de le kristianina tsy miteny zay mpino zay tsy manao an'zany de hitanao fa tsy mahazo nininina mihitsy ny kristian mba manao vato any fa mitsefitra foana manao mercure mitsefitra angalarin'olona solokin'olona fotsiny vola tsy mahazo ninina mihitsy satria izy resaka ara-pana pasteur miady eo zany devoly miady an'le arena de miady eo le karazana andray ka raha tsy mahery vaika ny fanatrehan'ny herin'andriamanitra de manomboka tsy matsapa nininina atsika ka irota de nanomboka nandingana an'le hoe tena hitsofoka any am'le hoe tena iova andriamanitra mihitsy tam'izany fotoana izany ary de jerenao ny toy ny tantara fa ato am'ty le rota toko fatelo ty nisy fetraikany be da be zay irota lay tsisy ilana azy ary zany mahafinaritra amin'andriamanitra zay nampaherezako ny olona andriamanitra pasteur rehefa nao zavatra ngeza be de ny olona tsisy ilana azy reny no atsangan'andriamanitra tsy ndreko tsara zay pasteur andriamanitra rehefa nao zavatra goavana de olona tsisy ilana azy no atsangan'andriamanitra jerevo ohatra ny mama samoela mpaminany iana mba fantatra hoe iana vehivavy momba vehivavy tsy niteraka fa ho jehova hiteraka am'izay ianao vehivavy tsisy ilana azy momba zany ange pasteur misy fotoana tsisy ilana azy fa ozy andriamanitra niteraka ianao ary raha vo niteraka teo de tsy olona tsotsotra fa olona spesial mpaminany samoela mama samson zany fantatro tsara fa vehivavy momba vehivavy tsy niteraka fa saingy zao rehefa hanangana lehilahy goavan'andriamanitra amonjy ny zanak'israely de tamin'ny vehivavy momba io vehivavy tsisy ilana azy io isaka de navoaka ny isara zay efa tsy niteraka momba efa 70 taona fa niteraka ihany azanao andriamanitra rehefa nangana zavatra i jona mpanao batisa de nivoaka tao amin'ny elizabeta efa antibavy elizabeta efa tsisy ilana azy tsony efa nitondron'olona molotra fa taony niteraka jona mpanao batisa azanao ary jerenao ny tantarany rota irotany efa tsisy ny ilana azy efa maty vady maty rafozan-da tsisy ninina intsony lasa vadiny boaza zany lehilahy nisan'ny mpanakarena indrindra teo amin'io tanàna io lasa vadin'olona miliardera ary mba fantatro ny toyeny i jesosy kristy tompo i davida mpanjaka de nivoaka avy ao amin'ny taranakirota alleluia zany le herin'ny fanatrehan'andriamanitra le olona tsisy dikany io no atsangan'andriamanitra ho lasa misy valeurny le olona tsisy ilana azy io irota efa tsisy ny lana azy fa nivoaka tao amin'ny rota davida jerevo nytoy eo nytoko faefatra ary jesosy nivoaka tao amin'ny taranakirota zany ny zavatra mahagaga pasteur alvares io ny lazaiko hoe rehefa io ny fanatrehan'andriamanitra ireo karazan'olona tsisy ilana azy lasa misy ilana azy daholy lasa tsy karazan'olona ordinaire intsony reny olona ireny fa lasa olona spesial pasteur alvares efa mara-panatsika pasteur ny fantanena apetraka tokoa pasteur de hoe raha nandray fanapa-kevitra entitra irota tamin'ny andriamanitra zay nivavahany pasteur de oloha andriamanitra nyrazany marina tokoa ny teninao manko fa hoe taranaka vaoziny izy satria ozy ny tenin'andriamanitra hoe raha misy satria moko zanaky mpianaka manko zany firenena moabita eo zanak'olona mpianaka zany hoe firenena vetaveta de ozy ny tenin'andriamanitra ohatrany amin'ny taranaka fahafolo de tsy mahazo miditra tsy mahazo makany amin'ny tanàna an'andriamanitra mihitsy reo fireneny reo irota nefa dia azo lazainy hoe efa tombatiky le taranaka fahafolo zay zany dia tsy victime intsony tao anatin'zay ozona zay fa nainanary roatra le fotoana nainary roatra le zava-misy ary nandray falapa-kevitra tamin'ny fotoana mety ary raha tara tamin'io falapa-kevitra pasteur tsisy tsita tablo zany rota zany
fa le fotoana mety mihitsy le nanapahanyhevitra tamin'ny fotoana mety tamin'ny fotoana tena manokana ary dia hitantsika ny farany tantarany tsy ny farana treo ny tantara amin'ny fotoana zany tena manapa-kevitra fantanina petraka de hoe za ve efa tena nanapa-kevitra tena nompon'Andriamanitra marina ianao ve zay mandray an'ity fampianarana ity efa tena nanapa-kevitra marina ve anao tamin'ny fonao rehetra sainao rehetra hoe zay lazain'Andriamanitra manomboko zao no arahanao ary marina tenao teo pasteur mila mianatra irotana tsy tonga de nahay nanompo an'ny tompo fa nanomboka ny tsofoka tsikelikely izy de nanomboka nianatra ary tsy niady hevitra be mihitsy fa zay nitenenina zay nambarany tompo dia narahana zay nitohevitra nitenena azy de natao nakatoavina tsy nangatakandro tamin'ny fakatoavana ten'Andriamanitra fa dia nafanafora na andro alina na amin'ny atoandro dia hitatrano zay fanapa-kevitra zay hoe olona volona tena nanapa-kevitra anompo an'Andriamanitra anary ny Andriamanitra zay nivavahan'ny ray aman-dreniny ny Andriamanitra zay nivavahan'ny razany tena ataony tany an-damosiny zany nilaozana zany fa nitodika tamin'Andriamanitra mpanao lanitra sy ny tany de Jesosy Kristy tompo zany rota izany ary marina tena teo pasteur hoe nitahina tamin'ny tarana izy satria zao ata eto amin'ny rota toko fa tena 10 de ozy izy hoe ary hoy izy boaza zany hotahiny Jehova ny enao anaka fa nanao soabe lavitra tamin'ny atorina ianao no ny amin'ny voalohany no tsy nanarahanao zatovy na ny malahelo na ny manakarena hotahiny Jehova ianao anaka zany hoe le fitahina azony rota pasteur de tsy nijanona teo aminazy rery ihany fa trany amin'ny taranany araka ny tenenao trany amin'ny taranany de ngioko an'izay fahasoavana tsy victime matsona le ozina tany aloha fa nisy pejy vaovao mihitsy fiainam-baovao hoe tafafinela tafafatesana amin'ny fiainana ny ala tafafambaraka amin'ny voninahitra tena fiainam-baovao ary zany ny fiainana be de be man'ny tompo atsika de fiainam-baovao feno voninahitra pasteur ivavaka tsika amin'izao fotoana zao pasteur isotra ny tompo ndawary raha io misotranao zay noho ny amin'izany teninao fampianarana zay menao anay teo zany inao no napafantatra anay sitraponao hoe ny herin'ny famasinana sy ny fanatrehan'Andriamanitra ny fanapa-kevitra ay dia mankataka zay Jesosy aza velo tara loatra aza vela ho diso fanapa-kevitra aza vela angatakandro fa tahaka ny rota zay tsy izy rery ihany no tahina rehefa nanapa-kevitra rehefa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa nanomboka niova Andriamanitra ka nandeha tamin'ny fahamasinana de tsy rota ihany no tahin'Andriamanitra ny fiainany tsy rota ihany no mikarakarain'Andriamanitra ny fiainany fa hatramin'ny taranany de tamin'ny alalan'izany rota izany no nitahina ny voahan'ny mpamonjy de Jesosy Kristy tompo zany Davida mpanjaka sy ireo mpanjaka maro be tao anaty baiboly niainga avy amin'izany atao hoe rota izany tompo manana zavatra be de be hitahina anay ianao am'izao fiainana zao manana zavatra be de be tiana ampiasaina anay ianao am'izao fotoana zao fa ny andrasanao aminay de hoe fanapa-kevitra tena fanapa-kevitra tahaka nanapahan'ny rota hevitra sy ny ankatoavana ianao meo anay tompo ny anapa-kevitra tena fonay rehetra araka ny sitrapon'Andriamanitra ary meo anay tompo ny andeha amin'ny fahamasinana hijanona eo amin'ny fanatrehanao mandrakariva de anomboka ho hitanay ho raisinay ho tahina tompo ny fiainanay ambatiko zay fakatoavana fanapa-kevitra raisinay zay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zava-dehibe zay pasteur mitombo hitantsika tsara ny mampatsiaha fotsiny pasteur ty ny fotoana manomboka amin'ny 6 juillet ho avy izao sabotsy izy io ao anatin'le hoe iniherin'ny fahamasinana sy ny fanatrehan'Andriamanitra fianarana no atao ao ary tsy ho fanentanana ny olona fa ho fanentanana an'Andriamanitra tsy ho fampetsehana ny olona ho avy marobe fotsiny pasteur ny atao fa na ho avy ny olona na tsy ho avy de ny zavatra kendrena hoe Andriamanitra anatrika ny fotoana io ny zavatra ho kendrena de hoe hiditra ao anatina fahamasinana farataponytsika hiditra ao anatina fahamasinana miakatra ao amina dimension ambonimbonitsika mba atongavan'ny fahamasinana atongavan'ny fanatrehan'Andriamanitra ho maherihery vaika kokoa pasteur zay zany ny zavatra zay tena kendrena ity zany tsy resaka fifaninanana hoe be olona ka mahazo olona be de voninahitra be sy ny sisa pasteur tsy ndriky foana fa hoe Andriamanitra manatrika ny fotoana io anao zavatra ka de ho tahin'ny tompontsika menakavy mahereza pasteur Nivaris veloma tompo veloma tompo
manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy, manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsy, hianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana, izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotra ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko.